Office national moa zany mission voalohany des promotions en destination. Zany hoe promotion zany dia misy action marobe atao. Ao ny online, zany hoe amin'ny tambazotra, dia misy ny offline. Offline dia reny action rehetrarehetra zay atao communication, dia misy ny promotion zay atao le fandehanana manao roadshow sy ny salon zany. Maromaro ny toerana andehanana amin'ity taona ity arak'le mifanitsy amin'le tanjona zay efa napetraka zany hoe marché affinitaire de aiza ho aiza misy an'ireo olo ireo. Dia ny akaiky indrindra zany ITB Berlin amin'ny 8 mars, amin'ny mois de mars, début mars iny zany misy azy. Avy eo dia misy koa ny WTM any Cape Town any Afrique du Sud, dia manarak'izay moa ITM, dia misy ny fiarahana amin'ny Île Vanille any Mayotte sy ny sisa zay zany amin'ny semestre voalohany. Iezahana zany amin'izao fotoana izao ny sondrotra ny région-ny Madagasikara, zany hoe amena aloha ny formation dia rehefa tena vonona aivarotra ny sy hanao promotion ny destination isaparitra, dia mba asiana lanja koa reny fampisokadinana faritra. Zay ny anisan'ny tanjona. Ary efa misy moa zany ny fiaraha-miasa amin'ny opérateur, tour opérateur malagasy amin'ny fandehanana iny, dia mbola hotohizany zay zavatra zay. Ity mandara ity natao anatin'ny hoe consolidation zany, consolidation, continuité sy manao prospection ndray vaovao. Zany hoe le ananana amin'izao ezahana zany zay hitazomana azy, dia nefa koa mitohy sy mitady marché vaovao. Nisy ny stratégie marketing zay napetraky ny cabinet d'études anankiray ngeza dia ngeza, Leon Travel, dia misy stratégie marketing zany mivoaka ho an'ny Madagasikara ary tsy voandroany izy io fa efa nandritry ny fotoana tamin'ny taona lasa, tamin'ny roa taona dia efa nisy zay. Ary inona moa no atao fa tsy hanohy izay stratégie marketing zay, zany hoe tourisme affinitaire zany, zany hoe le olona rehetra zay mankafy an'i Madagasikara malgré zay situation rehetrarehetra iainantsika izao, ny fragilité an'ny destination antsika, ny transport, ny fahasalamana ao anatiny, ny sécurité, zay rehetrarehetra zay dia tsy mahasakana an'ireo olo ireo zay efa tena mankafy ary tia an'i Madagasikara, dia ho développeny zay à travers ny activité. Misy ny mpakafy plongée sous-marine, misy mpakafy sport pêche sportive ohatra, dia misy zay activité rehetra mahakasika ny ranomasina, dia misy mpakafy an'izay. Ary misy toerana maro efa natao, zany hoe marché de niche amin'ireo toeran'ireo, dia hotran-drahana zay efa nisy ary ho atosika. Zany hoe à court terme zay tenenintsika teo zay hoe tourisme affinitaire. Dia avy eo sur le long terme marché géographique, zany hoe afaka mivelatra ianao rehefa hoe milamina ny tanàna zany, milamina ny firenenao, zay efa vonona zany handray an'ireo olo ireo, dia mandeha ny développement. Isy ny atao hoe observatoire de tourisme, zany hoe fitaovana anankiray izy io ahafahana mamoaka ny statistique zay tena fiable zany. Ary ao anatin'izay statistique fiable zay dia fitaovana indispensable izy io ahafahantsika manao analyse sy mitondra sy miresaka amin'ny interlocuteur antsika, zany hoe vahiny rehetra zay resaka amintsika, dia ampisehoana hoe voafehy ity secteur ity zay. Manarak'izay mila koa renforcena ny capacité, zay moa filaza azy, renforcement de capacité an'ny région manodidina rehetra, mba hitovy etaeta, hitovy tatana ary ho avy amin'ny tanjona iray, zany hoe la promotion de Madagascar, ary hianatra zany hoe fanaovana promotion zany
anisan'ny région zany, zay anisan'izay. Manarak'izay a de ary tena zava-dehibe de mila autosuffisance budgétaire zany a ny office de tourisme de hiezaka zay ny anisan'ny tanjona amin'ity mandat ty. Anisan'ny tourisme zay ho développena amin'ny ty mandat ty de ny tourisme national. Zay fatatsika fa efa manomboka mivelatra eto amintsika ny atao hoe culture du tourisme, zany hoe fa manomboka mitsangatsangana ny malagasy ary aiza ny toerana tena idéal hitsangatsanganana fa tsy eto toerana ary zay manana maha izy azy Madagasikara, ny olona avy any lavitra ara manenjika misy hatramin'ny 1.2 ora trajet amin'ny avion andeha hijery ny firenetsika ary tsika eto toerana indray ve no ho lasa-danja amin'izay ka ho tohizana ary atosika ny tourisme national. Ao anatin'izay koa de misy reny émission reny, émission isan-karazany reny omen-danja ary atosika koa reny. Esorana be dehibe ny opérateur touristique an'ny Madagasikara zany hoe misy ao ny tour opérateur, ao ny agence de voyage zay tsy mitsahatra ny manome image sy milaza ny promotion any destination Madagasikara any ivelany any. Misy fotoana tsy afaka mandeha ny ONTM de zareo no misolo tena ary mavita zavatra goavana miaraka amin'izareo de esorana be dehibe koa.